Miarahaba antsika rehetra, manao live kely vetivety indray tsika aloha hiresaka mikasika ny les décentralisation, état fédéral, province autonome, anazava kely an'izay fa miarahaba antsika rehetra, anazava kely an'izay indray satria be dia be ny tsy mahazo an'izy io dia mitabataba mangataka an'izy io dia aiza zareo no s'adresser rehefa hangataka an'izy io dia lasa miteraka fitontonana foko zay tena tsy zakako, zay mahatonga mampiteny anahy eto. Salama antsika rehetra, hiresaka an'ity mikasika ny resaka décentralisation dia ny province autonome dia ny état fédéré. Zay zany zavatra ho resako, hazavaiko zany le izy satria ny olona zany mieritreritra hoe raha vao miresaka an'io dia ohatran'ny hoe olona anao déménagement, miala avy Antananarivo dia hifindra any Majunga na hifindra Toliara na Fianarantsoa na Diego, dia manao déménagement dia aondrana amin'ny camion ny entany dia mifindra any dia vita. Zay zany fandiniana azy, ohatran'ny hoe maivamaivana kely zany le maivana be mihitsy ny fandiniana azy. Dia rehefa ny olona koa mangataka an'io tsy any amin'ny olona tokony hiantefan'le fangatahana no ataon'le olona mangataka an'io fa any amin'ny resaka foko, any amin'ny foko merina. Anazavan'izay kely eto za moa eto nareo côtier manko, isika côtier rehefa miteny zany dia tezitra nareo dia lazainareo hoe za misolelaka merina. Non, za malagasy, za zanaka malagasy, za tsy mahazaka ny fampizarazarana, za tsy tia ny fanilikiliana. Madagasikara olona ray vitsy atsika eo 30 millions 33 millions eo tsika eo tsy mbola itsika ny tokony zarazara, tsy zakatsika zany, itsika ray ihany, nosy iray matoa natamban'Andriamanitra amin'io nosy tokana io dia manana tombony lehibe, dikan'izay ny tombontsoantsika rehetra zany no mahasarotiny ary tsy anakeko an'ilay fitonana razana ny fiaviana fa tsika malagasy iray ihany. Zao ary ny manomboka amin'ny farany ambany zany ny décentralisation. Ny décentralisation moa zany dia toy ny hoe ohatran'ny hoe ray aman-dreny ity dia miteny ny zanany isaky ny zay nahatonga ny région sy commune io na metrahana an'io, toy ny tenin'ny zanany hoe ity vidiananareo zavatra ty amboarinareo lalana ity vola ty dia ataovy tsara ny compte rendu dia vitainareo io zavatra io. Zay zany ny ohatrohatra amin'ny décentralisation. Izay zany ny iainantsika io, tsika miaina an'izay tsika. Dia ny tsotsotra ny anazavako azy mba ho azony rehetra, zay ny iainantsika io décentralisation. Dia ny province autonome tamin'ny 1998 na 1997 tsika no nametraka an'izay décentralisation zay. Dia nandalo crise tsika rehefa avy eo 2002, ady be moa izy niteraka fanenjehana be mihitsy ny tao, fampotehana pont tamin'ny dederantsika nitondra ny aina kely ny province autonome atsika, ady be tsy vita tao tamin'ny Ravalomanana sy dederantsika. Resaka politika io resaka politika nahatonga fanapahana pont, tsy haiko karazana hoe fanasazena ny Antananarivo ngamba tamin'izay mihitsy ny resaka politika tsisy idirany foko merina mihitsy ny ty. Avy eo tamin'ny 2007 naverina ny foanana ny lalàna mikasika ny province autonome. Tsy fantatro resaka politika iny fa ny fotsiny iray ny malagasy, tsy tokony zarazarana ny malagasy. Samy manana etaetany daholo tsika io amin'ny fampivoarana ny faritra, ary raha vao miresaka faritra aza miresaka hoe anay Madagasikara zany, Madagasikara ny resaka atsika eto, tsika olona anankiray.
Hiakatra antsika indray mikasika ny état fédéré, ny état fédéral. Ny état fédéral dia mitovy amin'ny hoe firenena iray anatina firenena. Ny décentralisation, ny province autonome dia mbola iray tsika lalàna iray mifehan'ireo fa ny province autonome moa zany mahaleo tena manokana. Ohatra hoe ray aman-dreny miteny le zany hoe ity ny volanareo, dia io dia zay anaovanareo anazy dia mba mahaiza mitantana. Zay zany ny kisarisarin'ny province autonome. Ny état fédéral, ny état fédéral dia firenena anankiray ao anatina firenena, mahaleo tena manokana. Na ny resaka lalàna io, samy manana ny lalàna antsika rehetra satria état fédéral io dradradraitsika ao foana. Samy manana ny lalàna ny faritany rehetra, tsy mitovy ny lalàna ny ao Antananarivo, ny lalàna misy ao Fianaratsoa na Toliara na Majunga, Diego, samy manana ny azy. Tsy haiko amin'izay fotoana zay na hanao akory tsika malagasy rehetra, mety hisy passeport mihitsy ve zany mandeha miampita amin'ny toerana anankiray mety ho avy mihitsy ny hoe tandremo mandalo amin'ny habakabaka anay ity nareo mety ho avy mihitsy hoe rehefa mandalo ao Fianaratsoa ny tôbila Toliara dia tsy maintsy mipe an'izao fa zay ny lalàna misy aminay ato aiza daholo ny passeport nareo ho vitatsika ve zay. Faniriana le izy tsara le izy, samy mampandroso ny azy, misy faninanana ao anatiny ao. Firenena iray anatina firenena anankiray, mizara tanteraky mihitsy, mizara divorce zany, manao divorce amin'ny faritany rehetra. Tsy mila anareo tsony fa zay ato mavita ny tenanay ato, na samy malagasy tsika. Tsy mila anareo tsony fa zay manana ny lalànanay ato. Ny anay ny mpanolana na ny mpangalatrombo rehefa tratranay dia vononay. Ny nareo any tsy fantatro, tsy misy mifampidipiditra mihitsiny fa samy manana ny lalànany, samy manana ny itondrany azy, samy mampandroso ny azy. Fa tsy iray tsony dikan'izay mizara tanteraka Madagasikara firenena anatina firenena. Engane mba tsy ho avy amin'ny tona le fiteny hoe zarazarao anjakana. Mety mahaleo tena antsika fa mety marefo eo amin'ny hery, satria firaisan-kina no hery, zay mitambatra vato zay misaraka fasika. Tsy mandà akory ny fangatahana fa kisarisary no meko eto. Mety ho avy ny hoe nareo any mody any zay ny tompon'ity tany ity, zay no eto aloha lalànay ny eto, zay tsy mazaka miala afaka mody amin'ny tany tsirairay avy, afaka mody amin'ny tany misy anareo avy. Misy zavatra mikilosy kely misy any amin'ny sisiny ampovoantany, misy indray misy fandroana andany nareo mody amin'ny tany misy anareo any. Fa eto zany le état fédéral dia tena hizara tanteraka amin'izay malagasy 13 tapitrisa izara, samy manana ny azy. Ahoana ny fomba fanatanterahana ny état fédéral mampangetahetatsika rehetra io ary? Iza ny tokony hiantefany fangatahana any amin'ny filohan'ny fanavoazana, gouvernemanta. Moa ve le filoha fanavoazana ampanantena ny faritra rehetra io, faritra dimy io, mba efa niresaka an'io? Moa ve ny gouvernemanta mba afa nivory mikasika an'io? Tsy atompoko na zareo ara tsy miresaka an'io. Mbola tsy nahena ny eto fanapahan-kevitra avy amin'ny baiko avy any amin'ny filoham-pirenena gouvernemanta mikasika an'io zavatra io. Mbola tsisy. Maninona zany nareo amin'ny faritra rehetra? Tsy any amin'izareo no mandodina mandombaravarina mipaika rakobilany, fa maninona any amin'ny merina? Koa mitondra eo zao ko maninona izy tsy nanao? Raha état fédéral zany. Naninona Ratsiraka tsy nanao, naninona Zafalibe tsy nanao? Koa tia daholo reny.
côté indray zany ny fanavoazana eto. Mission nipetrarana fanavoazana eo andamina fifidianana. Andrava ny rafitra misy eo mba hampadio ny terrain. Mivadika indray zany le tsika zao hoe bon efa tsy important zany iny fa ny état fédéral ny important ndray ara. Bon zay zany mission eo. Maninona nareo côtier tsy any aminazy manao forcé tabataba Facebook izy raha nampanantenanareo an'izay. Tsy any amin'ny maire nareo misadresse fa tsy ny maire na tompoko no manapaka an'izay fa ny fanjakana. Mbola tsy maheno te ny filoha Mikaela mba niresaka an'io. Tokony tany amin'ny Toliara tamin'ny fety resaka festival Tsapika fandradradrainy tao hoe état fédéral. Vive l'état fédéral. Tsy mba miresaka an'io, tsy mahasamby resaka an'io izy. Ny gouvernement mbola tsy nivoro mikasika an'io fa anapahana an'io. Côtier ho an'ny mpitondra eo Côtier. Manina tsy any atsika no manao forcé mitabataba. Manina tsy any. Any atsika misadresse fa tsy amresaka foko. Faharoa, rehefa mikitika an'io rehefa mieritreritra an'io état fédéral io de misy ny lalàna manova lalàna mpanorenana. Tsy maintsy mandalo am'izay. Iza ny lehibe eo amin'ny Assemblée nationale isiteny côtier. Mba efa niresaka an'izay ve zareo ny fanovana lalam-panorenana anatin'ny firy ka hatramin'ny firy taonany miadevitra an'io. Ny député nareo mifaritra amin'ny assemblée ve mba efa niresaka an'io ny fanovana lalam-panorenana raha ohatra ka hiditra amin'izay état fédéral zay. Tsy miresaka an'io akory zareo. Tsy mba nisy fampandaniana lalam-panorenana mametraka ny état fédéral akory ny eo amin'ny assemblée. Izay teneniko hoe sao de lalaovin'olona ny sentimentsika. Na zareo raha tsy mieritreritra an'izany. Fiarovana seza fotsiny de am'izay nareo mafana fo de anay fa velao foana. Manomboko zao nareo faritra rehetra mangetete état fédéral mandehana mivaravara ny député nareo ataovy mamay. Aza laovina sentiment nefa aiza le état fédéral nangatahana. Na nareo raha tsy miresaka an'io akory satria lalàna manova lalàna mikitika an'io raha vao mieritreritra état fédéral. Adevitra be amin'ny assemblée io. Isy anaiky ve sa tsisy anaiky ny ao. Mila lanina ny lalàna mikasika an'io. Zay le démarche raha anao état fédéral. Fa tsy any amin'ny varavaran'ny merina tompoko ny mandondona tsika faritra. Any amin'ny varavaran'ny député nareo. Ataovy mamay masaka. Anareo ny fidy an'io. Fatoro. Atero amin'ny assemblée any asavy mampandany an'io lalàna io. Ny député nareo. Fa aza lalaovina ny sentiment nareo. Ataovy masaka. Izareo ny tokony anovan'io lalàna io, ampandanan'io lalàna io. Ataovy masaka ny député nareo. Io manomboka amin'ny président fanavoazana Mikaela, ny gouvernementa, ny député, reny no atakena. Atakeo faran'izay mafy. Tabataba Facebook. Fa tsy ny merina no manovan'io lalam-panorenana io. Tsy sakana mihitsy ny merina ny côté mitondra zao ataovy masaka. Aza vela mody antranony fatoro raha vao tsy mampandana lalam-panorenana io manovan'io. Jusqu'any amin'ny Sénat. Démarche aty atoroko anao sokafo tsara amin'ny masonareo côtier rehetra mitabatabana io. Aza lalaovina. Efa miteny impira eto. Nareo miteny merina io. Za miteny eto
za malagasy, za tsy côté, za tsy merina, za malagasy, zanaka malagasy, zanaka Madagasikara. Atoroko anareo ny lalana ray te tabatabana io nareo. Manomboka am'le be fanavoazana, Mikael, ataovy masaka. Satria mampanantena pokaty, mbola tsy nikitika an'io akory hatramin'izao. Any la clé ny raha te anao état fédéral any. Mikael, zay tompona andraikitra feno. Tsy anaovana an'io. Gouvernementa. Sy teny. Député rehetra amin'ny assemblée nationale. Mbola tsy nikitika ny lalàna akory hatramin'izao fa resaka be fotsiny. Resaka be fotsiny. Resaka tiana atao hitazomana seza. Député nareo, ataovy masaka. Aza ve nivoaka ny trano fatory dia atero amin'ny assemblée nationale dia saivy mivory eo mampandany an'io malaky fa tsy vita anatin'ny 5 taona tompoko ny manao an'io. Nefa hatramin'izao reo mbola tsy niteny an'io. Hatrany amin'ny Sénat. Tsisy. Mody rangitina ny adipoko dia amin'izay ny côté rehetra miaro zareo dia ahafahan'zareo mipetraka eo. Tsy any amin'ny varavarany merina tompoko ny mandondona raha état fédéral. Any amin'ny varavarany député nareo zay ampandany an'io lalàna io. Faefatra. Ny fanjakana ny Mikael sy ny gouvernementa ao amin'ny assemblée nationale, ao amin'ny Sénat, faefatra. Mila référendum io zavatra io. Fitsapahan-kevim-bahoaka, eny na tsy, de mila majorité-ny, eny. Zay voalany io. Dikan'izay zany lasa manao fifidianana ndray zany Madagasikara ampandaninan'io. Fa tsy vitany vavabe fitononana razan'olona. Mila manao fifidianana ampandaninan'io. Référendum. Fa tsy any amin'ny varavarany merina no dondonareo. Hoe ambany andro borzany ny opa sy ny karazany. Mba sokafo ny masonareo. Nareo zanako faritra mihitsy ny resako eto. Zay mitony. Tsy nareo rehetra. Inareo mitabataba. Tsy mila état fédéral. I borzany reo. Reo merina reo. Reo ohatran'izao reo. Tsy any amin'ny varavarany merina ny mandondona. Raha vao resaka lalàna fa ny merina tsy izy ny manao ny lalàna. Lalàna dia mivoaka avy ao amin'ny assemblée nationale. Ao ny manomboka. Io tsy vita moramora io. Mandalo. Atana tohatra maro be. Miafara antsika ty amin'ny vahoaka ny matopo-teny farany. Mampandany io eny na tsia. Sa io bande rouge io ve zany ny tadiavinareo hampandany eny na tsia io. Ny fananganareo bande rouge tompo dia alahelo malagasy. Amin'ny malagasy ty fihavana mbola mandala fihavana antsika ohatrany fampiororona io. Mampiemitra ny olona ny olona te hieritreritra an'izany état fédéral zany. Mbola misy référendum fitsapahan-kevim-bahoaka antsika malagasy. Volany io. Na i président Mikael raha mbola tsy nietreritra démarche an'io. Ny gouvernementa angamba ny resaka an'io. Ny assemblée nationale tsy mihetsika akory nefa décotier zao ny ao fa tsy mierina ny président ny assemblée nationale. Ny filoham-pirenena filohan'ny fanavaozana décotier zao. Fa tsy mba miteny akory mikasika an'io. Côté daholo ny mahasehatra ao amin'izao. Any amin'ny varavarany reny tsika no miataky. Reo milaza manana basy, Corneille manana basy. Tsika manana hazo, manana rako-bolany, manana tavako-peo. Tovy masaka. Satria mampanantena pokaty jusqu'à enim-bolana mbola tsy nikitika an'io. Fanovana lalàna. Mina lanina io lalàna io a. Dia après a misy ny référendum. Mbola manomana fifidianana ndray zany tsika. Ny fanovana rafitra mikasika ny fifidianana satria roa taona nametrahana zao. Efa niala an'iny zany atsika efa ty état fédéral ty ndray ny manahirana atsika. Fa dio manomboka zao a mitonona razana. Fa tsy ny razana merina ny mpanao lalàna ao Madagasikara. Mba hafana miditra amin'izay état fédéral zay.
ao amin'ny assemblée. Ianareo ny fidenio, ianareo nandany rondonina ny fidin'ny député-nareo ataovy masaka fatoro. Atrao anaty tôbila dia terrory amin'ny assemblée nationale. Fa tsy lalaoviny amin'izany. Manomboka amin'ny monsieur Afakandro Mazenga. Izy ny fatorana voalohany, izy midradradratra an'io. Mba inona ny action? Efa nisy lalàna nieritreretina volavolaina ho tapahana avy eo amin'ny assemblée nationale. Tsisy. Resaka be tiana atavy. Zay mahatonga na eto hoe mampiady ny samy malagasy. Mampiady ny samy malagasy. Miresaka zavatra tsisy, ilalaovana ny sentiment côtier. Tsy ny fitondrana eo teteza mita zay roa taona tompoko no afahana materaka an'izany zavatra zany. Vola tsy toko tsy foroana. Misy moyen ve na fananganana bureau isaky ny faritra fotsiny, anakana mampiasa isaky ny faritra fotsiny, satria état fédéral tsy miakin-doha aty arifa de samy manao zay ho afany eo. Ty ampiady samy malagasy. Mbola iraitsika. Nosy iraitsika. Ny intérêt-nareo ny mieritreretinareo fa tsy eritreretinareo ny intérêt-ny malagasy rehetra. Fitiavatena. Ny anareo mampanantena zavatra tsisy io. Manomboka amin'ny Afakandro ny fatorana anaty tôbila, fortrena makany amin'ny assemblée nationale, la an'io zao de zao lalàna io, fa zavela tabataba ny olona. Nareo manko tsy samana zava n'io direct. Hoe ohatriny ahoana moa zany état fédéral zany. Tsisy. Na ny démarche ataony io, tsisy masamy teny reo fa de état fédéral malagasy, état fédéral malagasy. Aza vao de A et Z ho ainy vahoaka satria ny vahoaka malagasy efa nabadoina tsy azony zareo. Hoe ahoana ny démarche. Tsisy olona tsy aniry tsy aleo tena zany. Fa ohatrany ahoana ny lalovana alohan'ny hiditra amin'izany. Indrindra izy ataonareo resaka foko. Mampatahotra. Mampemitra ny olona zany. Mampemitra ny olona zany raha voasinareo resaka foko. Nareo tsy mahavoatanteraka ny asanareo de le foko no tontononareo. Tsy ny merina tompoko ny manova ny lalàna mikasika an'io. Nareo amin'ny assemblée nationale eo ny responsable voalohany. Mavita ny asanareo ve nareo? Tsisy. Lozanareo mihinam-bola mpanjakana sy mandeha manofa avion misy firy, anaovanareo plaisir mandeha Toliara. Lozanareo manao plaisir ny volany siady. Nareo koa mananao amin'ny assemblée nationale tsy na resaka lanzany tsy hainareo e, bado ny akamaroanareo olona tsy nianatra koa. De tsy mieritreritra koa hoe izao nge ny démarche alohan'ny anaovana zany état fédéral zany, tsy hainareo zany. Jamba mifampitatana. Fa le sainy gasy lalaovinareo. De mandeha nareo mibitsibitsika any amin'ny vahoaka ny fidinareo any, problème an'izy ty ange ka le merinareo mihitsy ny tena tsy avitana ny manaovany ty état fédéral ty reo teo mpanjaka reo e. Zany lalaovanareo ny sainy vahoaka amin'ny faritra any. De mieritreritra amin'izay le faritra hoe tena reo merinareo de raikitra ny vitenena ny fandrangitana adipoko. Sokafo misaitsika côté. Fa tsy ny merina mihitsy no manova ny lalam-panorena mikasika an'io fa reo député reo zany isany fahavalontsika voalohany. Ataovy mihina amin'ny fatiny. Hoe manina nareo mampanantena état fédéral, hatramin'izao nareo tsy mibozy. Tsy misy manova lalàna na kely ary. Tsy miresaka lalàna. Na président ny fanavoazana, tsy miteny an'io. Mba mandraisa micro nao, président Mikael. Tenenao masom-bahoaka fa tenao ataonao zavatra io de ataovy minomboko zao ara. Enim-bola nanao teo mba inona ny vitanao rehefa tsy hanova ny rafitra. Itondrana fifidianana madio satria izay misy anam-panaovananao teo.
aza mampiady ny samy malagasy ny zavatra tsy ho vita na nareo tsy miresaka an'io koly de olona rangitindrao miresaka an'io de lazainareo merina ny sakana ko tia mitondra eo zao manomboka ary amin'ny filoham-panjakana jusqu'à ty amin'ny assemblée nationale firy ny député ny mairenao firy ny député côté eo manareo tsy mahasamby resaka an'io ny olona fotsiny asianareo teniteny fahatany aty zay tsy fantany hoe ahoatra ny ahoana ny lalana atao ny alea rehefa anao an'io za tena misy taona za mba mien'laivin'ny olona koa misy an'le zandry la miarabanao manokana zandry la ambassadeur ohatry ny ambassadeur zay le anarany raha tsy diso a ny hainao niny a tena hoe iadana sy ho finaritra esambatra tokoa izay azovana iny hira-pirenena iny tsara ery menao an'le izy a zao Madagasikara zao vitatsika jiaby raha ty ny lalagna i vola jiaby alefatsika an'io amelefatsika andefasagna 1 milliard reo avy eo apodindreo amitsika ty 100 millions manjary tsy vita baka feny la poussière lagna jiaby tsy vita goudron tsy vita tena hoe tsara de tsara na za na nonofy tena hoe zay koa mba faniriko tena faniriko fa ny anaty-aterahana an'izay diso adresy tsy karaha iresaka merina roborzany merina zany teneniko anao rehefa mahazo an'io faritra côté io re vacances reny tadidiko za sindra tentany Majunga vehivavy-ngeza be zay miaraka amin'ny vadiny izy avy eky eo tsy complexe mihitsy izy data oviana koa tsika vao makany amin'le aramena zaran'ireo raha mba miala ao koa mba manao vacances rehefa manao vacances reo mandeha miazakazaka any amin'ny sisiny tsy netretra reo hoe tsy mila any amin'ny sisiny faly ery zareo rehefa mandeha mahita ny Majunga mahita ny Diego aramena mandeha mangily Toliara any ny azakazan'ireo voalohany rehefa hiala ny Tananarivo reraka mipetraka ao reo reraka ny asa reraka ny fiveloman-tegna dikan'izay atsika rehetra Madagasikara nareo zany mieritreritra bao mety hipetraka any amin'ny sisiny raha tena misy zany zavatra zany zavatra nofinofy ampantenareo malagasy io betsaka koa ny merina mety andeha hipetraka any amin'ny sisiny raha ho tafidy trano amin'ity fanilitilitsy karazana sy foko ty raha ho tafidy trano fa manomboka androany masonandro androany hitondreo rakom-bolany varavarany député-nareo aza vela igalabona fotsiny fa naranam-panantena an'izay zareo dia ataovy masaka sinao mametra-pialana rehefa tsy vita fa aza mampanantena pokaty zavatra tsisy hampiady ny merina sy ny faritra ny zanaky ny faritra raha ihany tsika malagasy iza de tsy manaiky an'io zay mahatonga na miteny eto foana mitenareo hoe ianao nanoana tamin'ny voalohany ianao za tena nanoana an'i Mikaela oui izy koa nge zanaky ny faritra koa tena hoe filay fitaka mivadika fita sy lainga tsy manatateraka ny zavatra misy anam-panaovina azy zaho malagasy fa zay tretina koa hoe zanaky ny faritra koa za de hiaraka aminao foana raha tsy manjary ataonareo indrindra fa ty fandragitanareo adi-poko ty tsy any misy anam-panaovina anao mandresa micro anao de teneno hoe androany zany de efa ivory ny gouvernement fa anao ny état fédéral io ho hitakeo zarazarao anjakana mampanantena zavatra tsisy pokaty ho hitakeo raha say anao de mangala micro miteny an'io satria tsika zany efa tsy raharaha fifidianana tsika fa resaka état fédéral ny manahirana antsika indray zany satria manareo nampanantena an'io any zanaky ny faritra izy no tsarahantsika eto ry zanaky ny faritra nampanantena an'io izy anatin'ny 2 taona tondrany ve manofy
raha mba hoe lanim-bahoaka anao de hoe badimy taona anao zany mba garantie eo de mba hafafa mety mba misasaka kely zany le fikarakarana ny eta fédéral ireny zanaky ny faritra ty, mba misasaka kely zany hoe vita sa tsy vita. Manam-bola anaovana zany ve ny gasy? Misy vola ao na volan'io mba azo toliary io raha ataonareo aposy aby zay nidradradrainareo hoe tsy mety io fa mahafaty ny zanaky toliara io ny produit chimique hoentiny io nefa de io ataonareo any aposinareo daholy. Ny anomanana fifidianaovana référendum satria ny gasy rehetra amin'ny fidiny io mampandana an'io lalàna io de mila majorité ny eny ekena ny état fédéral zay vao manomboka eo, zay vao mieritreritra amin'ny bureau-mpanjakana rehetra atsangana isaky ny faritra misy vola ve io akory tsy hoe apetraka eo fotsiny de tsisy ola iasa eo manambola ipena ny karaha mampiasa an'ireo ve manambola anaovana information anaovana famindram-pahaizana ve? Lalana tsisy raha manjary jiso rano nangatana reny ary tsy tanteraka miainga amin'ny jiro sy rano sy ny lalana manjary ve zany eo Madagasikara ao? Na jiro entina iasa mba hanazava, ny courant entina iasa ampiasaina ny ordinateur sy ny karazany tsisy. État fédéral no entina amitanareo ny vahoaka ny faritra. Responsable nareo manomboka androantsika zanaky ny faritra any amin'ny zareo mitompoky teny farany tsika no mitabataba fa tsy any amin'ny varavarany merina io boro zany resanareo io, tsy ny boro zany, tsy ny merina, tsy ny ambany andro no mpanao lalàna. Côtier zao mitondra eo any atsika mandondona ataovy masaka za tena mandrisika anareo andehanao any amin'ny varavarany any isaky ny député anao de fatoro de atorao anaty tôbila anaty pick-up fatoro eto any amin'ny assemblée nationale asa raha sa anovan'io lalam-panorenana io ampandanan'io lalam-panorenana io asa raha sa nareo ny lalaoviny io ohatranay reto tsy azo fitapitahana amin'ny ohatran'izany. Tiako tenena hoe mila misaina atsika so de ampandrin'olona gisa nareo raha tsy miresaka an'io. Président Mikael ngany resaka an'io, sy teny ngany resaka an'io. Côté daholo ny ao amin'ny lalàna ao mpandany lalàna ao côté daholo zao atakeo mampanantena zavatra ohatran'izany. Tsika manko manofo daholo hoe sambatra be zao ny anay ty zao zay ihany mihinana ny volanay zay ohatra zao tsy miankina amin'ny tany narivotsony atakeo taovy masaka manomboka androany nareo nampandany an'ireo manomboka androany atakeo sinon ravana assemblée nationale raha vao tsy mikitika an'io satria milalao saim-bahoaka fotsiny mieritreritra ny vahoaka ao bado. Ravana assemblée nationale raha vao tsy miresaka an'io manomboka mason'androandrano tsika atakeo ny député maninona hoe nareo tsy miresaka an'io lalàna io, maninona nareo tsy manaova ny lalam-panorena mikasika ny état fédéral io mody irirainareo fotsiny le izy izoevanareo mieritreritra ny vahoaka ba raha misy any olona tena fahavalony faritra de reo olon'ny faritra zay io amin'io fitondrana io mamitaka mbola mieritreritra ny zanaky ny faritra ao bady foana. Diso be tsika hoe any amin'ny merina foana, any amin'ny merina foana, tsisy azony merina tao zany tompoko. Sy teny a côtier ao amin'ny assemblée nationale. Firy ny député côtier eo. Reny ny atakena reny. Reny ny atakena reny. Idiroany andehanao amin'ny tranony any, firy nareo vahoaka ny fidy azy ao amin'ny faritra anankiray. Amanalinaliny mivoria amin'ny varavarany nareo asaivy mivoaka tao izy ametrao fanontaniana manomboka amin'ny afakandro. Efa niresaka an'io lalàna io ve nareo ao e? Efa misy fampandany an'io lalàna io ve nareo fanovana lampanorenana hoe ametrao fanontaniana ohatran'izay izy raha asay tena hoe efa nanao an'izany mandainga izy. Na eny daholo tsika rehetra raha ohatra nisy an'izany tao amin'ny assemblée nationale. Misy mpanao gazety sanandro miatrikao raha nisy an'izany tsy maintsy mivoaka amin'ny gazety io. Tsy nisy hatramin'izao. Atakeo
aza any amin'ny varavaramernina mandondona fa tsisy idiran'ny zareo zany. Atakeo. Manomboka any amin'ny varavarany Mikael, gouvernemanta, Assemblée nationale, Sénat. Tejanona eo inam-bola fotsiny reo dia tsika rehetra ny lalaovin zareo. Nofinofy. Zay ny tonga na itenenako anareo sanandro eto hoe aokare mba tsy ho voazarazara atsika rehetra gasy iray ihany. Mpanao politika maloto. Zay neritreretinao zanak'Andriamanitra. Milalao ny saitsika amin'izao fotoana zao. Ny boridana tanteraka. Tsy ekeko ny mampiady samy malagasy amin'ny zavatra tsisy. Teteza mita 2 taona. Andeha ampanitenanao olona zavatra goavana. Firenena anankiray, firenena ray anatina firenena ray. Firenena anankiray, zay ny État fédéral. Firenena anankiray anatina firenena anankiray. Ampanitenanao vahoaka. Tsy mora ny anatanterahana an'izany. Firy taona ny anatanterahana an'izany amin'izao situation tsika zao. Itsika ho mbola fahantrana ny aditsika eto. Dia lazainareo tsy manaiky an'izay zavatra zay a. Nanaiky ary a. Fa eske tsy zano manapa-kevitra. Fa eske mba nanaiky an'izay ve ny reo mpitondra fanjakana ny tany sako reo. Mba niresaka an'izay ve. Zay mahatonga na miteny hoe aza ny amin'ny varavaran'ny merina mandona fa diso fampidina resaka foky io. Io ny joevan'ny député ny mpanjakana hoe ireo olona reo mihitsy tsy manaiky, ireo olona satria mieritreritra antsika bady dia tsy matakatra. Tsy ny merina ny manovany lalam-panorenana, tsy ny merina ny eo amin'ny fitondrana, tsy ny merina ny eo amin'ny Assemblée nationale, ny lehibe ireo daholo, olony faritra daholo, avy any atsimo daholo. Maninona anjareo tsy manao? Nareo fotsiny asain'ny tabataba. Malahelo za. Tena malahelo a. Fampidinany samy malagasy. Fitiavan-tena zareo. Nareo zany no ampiasaina. Izay nge raha olona natoky tena ny fitondrana tsy nanangana an'ireo bandeau rouge ireo. Reny zany atao ampihorohoron'ny olona. Ikaranay Antananarivo any nareo merina io. Za tsy manaiky. Za tsy manaiky. Ny zavatra misy anam-panaovinao tsy natao an'ny fantrahanao a. Anohan'izao anohanana manjo malagasy zao tsy sakafo zao. Dia foko ny resahana. Dia akizena le foko. Isolena mihitsiny. Ahelika. Za mino faranareo miresaka an'io a. Ny imagination anatin'ny lohanareo dia hoe État fédéral tsika mantsika papa ho any koa ny pont reo. Avelao ao. Hatramin'izay vitanareo zany. Rehefa mandeha amintsika aty. Ambany basy mipody agny. Tsy mila ambany andro aty. Vitanareo zany raha ipetsainareo tsy manjary eo. Adinonareo hoe olona ray tsika gasitsika. Nomen'Andriamanitra chance tombo lehibe. Tsy ohatra any amin'ny sasany. Any amin'ny Burkina Faso zay tany miady. Misy sisy tany dia ny aty manafika ny aty dia ny aty amiady. Mifamono. Fa tsika tena natombo nosy anankiray dia mbola tadiavinao zarazaraina amin'ny fampanitenana pokaty. Ho ampedina. Ny fangatana État fédéral tomboky tsy tokony hitononana foko. Tsisy idiran-dresaka foko. Tena nareo azay. Manjary mampiemitra nosy hoe io a mandalo référendum fitsapahakevim-bahoaka. Dia mila majorité ny eny. Dia ry teny foko nefa nareo eto dia mampiahy ihany olona. Hoe aninona zany? Iady. Satria tokamonina zany ny faritra. Fitiavan-tena nareo ataovy amin'ny sisiny.
Atsika rehetra Madagasikara, any malagasy Madagasikara. Ny olana mbola tsy voavahy eto dia fa ampianareo zavatra hafa, zavatra tsy ho hisy nofinofy. Samia mieritreritra ho fa zay ny démarche. Ny responsable zany dia manomboka amin'ny filoha zay tsy miteny eo akory, gouvernemanta, ny assemblée nationale, tsy miresaka an'io akory. Mieritreritra atsika côtier, any amin'ny varavaran'ireo miataky, atakeo, azavela, fatoro, atorao anaty tôbila dia hoeto bataony amin'ny assemblée, asaivo mipetraka eo embeno, angalao mpanao gazety. Ovao lalao mpandrena zao de zao hoe enim-bola natao tsy zavatra vita nareo lozanareo mandeha manao tsapika, manao vacances, avion, viditrano, 30 milliards, 20 milliards. Ny ministra anankiray manana trano 5, dia anareo zany asay mitabataba fotsiny nareo asay manao bandô dia mitabataba dia hoe miaro an'zareo mba hipetrara zareo aloha mandra-pahavitany plaisir an'zareo sy ny tombontsoan'zareo. Tsika tsy sagnana koa akory. Atakeo manomboka androany diso lalina nareo rany amin'ny merina. Côtier eo manova ny lalàna lehibe, ny assemblée nationale koa isiteny eo, mandeha any amin'ny varavaran'ny siteny. Inona hoe ny démarche efa vitanareo mikasika ny l'état fédéral? Mba inona ny tapaka anareo tao? Ohatrany tsy miteresaka an'io nareo. Asaivo mikabaro izy dia asaivo teneny eo hoe inona ny zavatra vita anatin'ny enim-bola mikasika ny état fédéral. Démarche tsy moramora io. Tsy moramora io, mandalo atana tohatra maro be, miafara amin'ny fifidianana antsika vahoaka malagasy. Anao divorce atsika sa iaraka iaina, ray trano, zay io. Anao divorce sa mbola iaraka iaina, dia lany ny eny eo amin'izay. Manomboka ny fiatretana ny fananganana bureau mpanjakana, manana budget an'izay moa zany tsika ny arenan-kibon'ny tany tokony iainana ary ho ahondran'zareo, amidin'zareo. Bureau mpanjakana isaky ny faritra rehetra mitsanganao daholo ny bureau misy Antananarivo, état fédéralako. Ny mpiasa iasa ao tsy maintsy aiza ny moyen hikaramana an'ireo. Ny fampitana ny traikefa, miara-miasa amin'ny vahoaka, anatiny daholo ny vahoaka. Tsy mora zany. Firy taona? 10 taona raha ho an'ny Madagasikara, 10 taona ka hatramin'ny 20 taona. Hatramin'izao nefa reo mbola tsy niatomboka ny eritreritra an'izany akory. Atakeo manomboka androany, any amin'ny Mikael ny tabataba tsika manomboka androany. Mba inona zany misy anao mpanao? Ianao efa tsy nirarahinay ty mikasika fanovana rafitra amin'ny hikarakarana andeha ho any amin'ny fifidianana ty sy 2 taona ny fanapahan-kevitra anao mipetraka eo efa tsy ataonao iny. Dia état fédéral ty nampanantenanao ty amin'izay hoe nampanantenan'io zany Mikael Matony vahoaka amin'ny faritra miteny an'io. Inona mba ny démarche nataonao hoe Mikael? Inona? Mandehanana amin'ny lavatranony. Tsy hoe ny olona manao an'izay kory dia hoe andeha hanonga-mpanjakana indray Ary magaga anahy dia zao. Ny olona mitabataba ny zavatra io tsy voasambotra mihitsy nefa nanareo ary tsy nanao an'io kory. Fa ny olona samy rafitra ty resahana ty ny atsy miresaka rafitra fédéral, fédéralisme, ato miresaka rafitra fanovana ny CENI, ny sy ny karazany CENI sy ny inona moa izy ty ialako tsiny. Dia le reto samborina, fa reto état fédéral zay tsy ataonareo kory tsy samborina. Zay kita milalao ny sentiment ny côtier nareo. Satria ny côtier nge zao fa manofy tena hoe sambatra be, maleo tena. Samby rafitra reo takinareo fa misy ny ampidirina ponja dia misy ny tsy ampidirina. Manomboka androany mandehana amin'ny varavaran'ny Mikael, reo gouvernement reo
reo gouvernementareo ny assemblée nationale manomboka amin'ny système afakandro kristian mivory anareo mazenga mandeha amin'ny varavarany afakandro ametrao fanontaniana izy hoe ianao ny tenenio moa zany mba inona ny démarche vitanao fa zay tsy sagnagna hoe fa nany filoham-pirenena raha mbola tsy nitenenio akory mbola tsy nisy vivriny gouvernement akory mbola tsy tonga amin'ny assemblée nationale akory nefa anareo côté nio fa tsy merina tsy merina hoe ny manao an'io manova ny lalam-panorenana mikasika an'io tsy foko tsy ny foko fa ianareo inona ny zavatra nataonareo manomboka androana tsika atakeo aza vela matory fa milalôsaitsika loatra manao tsika sagnagna loatra manko reo atakeo mandeha ny député nareo nampandany an'ireo asorytsika tao rehefa tsy anao ny asany fa tsy zay ilalaovana ny sainy côté eto zay hoe tsy andehany amin'ny varavarany merina fa ka ianareo no amin'ny assemblée manova lalam-panorenana mikasika an'io ka hoe mbola mandalo ary amin'ny sena na président filoham-pirenena ny gouvernement mbola tsy niresaka an'io ka hoe mbola misy référendum ko io zavatra io hoe olany sa tsolany mba inona am'izay ny démarche nataonareo atakeo anareo nampandany an'ireo mandehana amin'ny tranony député nareo manomboka androany tondrao sarblany fatoro atorao anaty tobile atero amin'ny assemblée nationale aby samia manao ny député ny an'izay satria zareo mampanantena pokaty zavatra tsisy nareo ary tsy manao an'izay akory anareo nasainy tabataba zay ta fédéral zay fatoro ny député nareo atsipaz anaty pick-up asavy mampandany any olana io rasa fa tsy nareo ny lalalaovinao sentiment nareo tsy mataotody aby reo hampiadiny samy malagasy za tsy manaiky za madame Lewis tainandrasy Ravolomanga tsy manaiky ny filalaovanareo sentiment ny côté mampanofisinareo le côté sambatra be inona be nefa nareo tsisy action akory fatoro ny député atakeo manomboka amin'ny Mikael atakeo andehanao ny an-tranony fitaka ho an'ny côté ty azavitana ny côté tsy merina mihitsy ny fitanareo fa ny côté ianareo côté mitondra ao am'izao modèle ratsy io tsy merina ny fitanareo fa ny côté atenenko ny côté hoe tsy merina mihitsy ny voan'ny zavatra io fa ianareo satria any amin'ny fatra tsy mahay ninina zany fiheveran'zareo anareo de lalalaoviny amin'io de atsangana am'izay le bandeau rouge de menace de comme quoi hoe mitambatra atsika côté non tsika tsy mahazo misaraka gasy raha ihany ho an'ny malagasy ho an'ny Madagasikara zay ny ampitsitsika zay ny tombona atsika amin'nositsika io tsy ampantenana zavatra pokaty zao sady efa fitaka ho an'ny côté io tsy ho an'ny merina mihitsiny rangirangitiny tsika mavita moaoaoaoa be misy nomena vola kely misy nampanaovana le fatorana reny lohany fatorana bandeau rouge reny lohany ny fomba fanazavako eto mahatonga ana miteny eto za tsy miresaka teknika be za tena hoe fanazavana ho atsika farany ambany fa azony farany ambony natao an'ny olona farany ambany tsy manambany fa no an'olona zay tena tsy mahazo hoe ahoana marina moa zany ty état fédéral ty fetretantsika anazy de hoe déménagement hoe any amin'ny état fédéral zany de miala eto zahay de ny aiza ny anjaranay ao amin'ity ministère ty batanay ty aondrana amin'ny camion fitaovana sasany fampizara ohatrany hoe mpivadiny saraka ny zara entana reny zany fandinitsika azy zay fandinitsika azy hoe ny saraka de manao divorce de zarao ny entana de ho an'ny faritany ity ny anay ity ordinateur anay ty de ity ny anay ity stylo repake ty aloha mba ho anay ty de raikitra mandeha manao déménagement mifindra any Dego am'izay iny ty ny anjarany Dego ay ok ity ny anjarany Fianaratsoa tsy zay fa mbola misy lalàna tsy maintsy lanina ao amin'ny assemblée nationale tsy maintsy mbola misy lalàna ary tsy maintsy mbola mandalo fitsapahakevy-bahoaka référendum
fa tsy ohatran'izay tsy hoe boatra mivady misaraka de na mpivady misaraka raha mbola manao divorce mbola mandalo tribunal. Mandiana manomboka androany mandeha amin'ny tranon'ny député nareo tsirairay avy. Mazenga rehetra mandeha amin'ny afakandro. Inona hoe mbany démarche efa vitanao na amin'ny tenany hoe fédéralisme io. Tsy maintsy nahentsika raha nikitika an'io reo. Nahentsy satria misy mpanao gazety amin'ny assemblée nationale rehefa mpandany manao volavolan-dalàna ina manova lapanrenana. Tsy maintsy mivoaka amin'ny gazety télé. Est-ce que président Mikaël avy mbany resaka an'io ny gouvernement ny assemblée nationale côté daholo ny filoha ao ny Sénat zay vao mandeha amin'ny resaka référendum. Tsisy mandiana atakeo manomboka androany mampanantena pokaty atakeo any fa aza mandeha varavaramerina zany fa tsy vahaolana atsika zany lany andro atsika raha ohatra ka de teny merina eo lany eo ny fotoana 2 taona 5 taona de merina foana de mezany tanao tsy miteny firy mezany neny merina ina mandeha izy mitondra pankarta hovao ny rafitra fa alao madio zany neny zareo ny atsika ty anareo merina mihitsy manakana ty la diso lalana atsika atakeo den mbola eo profite eo den mbola izy eo den mbola io côté eo atakeo ilaina zany fédéralisme de atakeo afatarandreo anazy mampanantena pokaty zavatra tsisy io mila manao an'izay sika raha te hiditra am'izay zay moa zany ny androandroany makasitraka atsika rehetra fa de afatra any amin'ny zanaklakotiny de asa rena indray no avalinareo lazainareo za indray tsy tian'le état fédéral nefa tsika miadresse any amin'ny olona tsy tokony ho izy any amin'ny foko rasy merina zay tsisy idirany akory lalaovin'ny mpanao politika ansaitsika ka nisokafako izy teo responsable anina merina efa naveriko nazavaina teo tsy ny merina no manova ny lalam-panorena nafany ao amin'ny député ao asaivy mampandany an'izay ny député nareo antanio fatoro oety miakatra ny Antananarivo ny député no atakena fa tsy hoe merina ny responsable zao de tsisy destabiliseny merina ina ny tsy ny merina tena miezaka manazava manokana ny sainareo tsy any Ambomanga Rova no any manko ny merina any Ambomanga Rova sa aiza no manova lalam-panorenana fa ao amin'ny député amin'ny assemblée nationale tsy ena aiza daholo ny fiavian'ny merina reto tsy any fa ao amin'ny assemblée nationale mila ovana aloha le lalam-panorenana mila amboarina de eske nanao an'izay ve ny député nareo aza mandeha anjambany fotsiny fa adio miteny foko manomboka androany fa tsy ny merina ny mamolavola lalàna no manova ny lalam-panorenana teneniko ana sokafo ny sainareo fa inona ary tena mahazo anareo ty tena misy na mandeha anjambany fotsiny zay mahamenatra tsika mifaritra vitsivitsy aminareo tena mandeha anjambany fotsiny tsy mahay zay ny antony nanazavako anazy eto atakeo le député inona ny zavatra vitany de teny aminareo zay tsy zany fa ireo menareo manko mahatonga an'io tsy mety mampiovan'io zay zany ny fanazavana aminareo de zay ny hainareo tsika tsy con tsika tsy sagnagna
Aza reberebeny zareo amin'izany. Aza reberebeny zareo amin'izany nareo. Atakeo ny député-nareo dia save manovana io zareo raha hoe hiditra amin'io marina. Fa raha io tsy vita dia zareo ny tompony no responsable. Zareo ny responsable raha satria manomboka amin'ny lalàna ovana ny lampanrenana aloha. Mandeha Mikaela mbola tsy niteny an'io. Ny gouvernemanta mbola tsy nivorona napaka an'io. Ny Assemblée nationale mbola tsisy nikitika lalàna mikasika an'io. Dikazay any ny tompona andraikitra feno raha io tsy vita. Mbola tsy nandalo ary amin'ny Sénat. Mbola tsy nisy référendum akory. Atakeo ny député-nareo forceo fatoro eto amin'ny Assemblée save mampandany an'io eo aby reo. Alefa hoe lan'io lalàna io. Oui. Anjaranareo mieritreritra efa tena foasako tena fara fanazavana farany ambany. Ka ny démarche tsy mety zay ny démarche zay. Zay tsy maintsy mandalo amin'izay tsika rehetra. Fa tena lalaovin'olona tsika hoe merina inona kiny idirako izy ny merina. Nareo saminareo ny aoko manina tsy ataonareo zany zavatra zany tsy taterahanareo. Tsy maintsy nampiakapeo satria ohatrany hoe misy tsy de maheno ao. Tsy de maheno nareo. Mbola miteny foana nareo ny merina ny responsable ny tsy avy tanana io. Zay mampitonga na aza vaiko. Tena na olona farany bady matakatra an'izany zavatra resako zany. Ny démarche aleo zao raha nandeha natanteraka an'io zavatra io. Reto daholo ny démarche. Efa mba nanao an'izay ve reo? Sisy. Efa ny voamaso ny resaka mihitsy no pitsiriko. Efa tena manazava de A à Z zafa de mbola misy zay le antimerina ny zava-misy ankehitriny. Voilà. Majorité ny député amin'ny Assemblée nationale avy any amin'ny faritra. De maninona tsy ataonareo? Atakeo reno manomboka zao tsika mandeha makany an-tranony tondomo. Anareo nampandanareo volanareo no nanaovanareo plaisir evenireo. Atakeo maninona tsy atao hoe ijerevako azy hoe ho vitany sa tsy ho vitany. De eo tsika maranjere milalao sentimentsika marina. Tanao ny olona avy any amintsika ihany no manimba atsika. Reo ny olona avy any amintsika any milalao sentimentsika. Manomboka androany zay zany mission antsika manomboka androany makasitraka antsika rehetra averikely ny mission antsika androany mandeha makany amin'ny varavarany Mikaela. Hoe maninona anao tsy miresaka an'io? Ino moa izy ty? Fédéralisme io. État fédéral io. Maninona hoe anao tsy mbola niresaka nefa anao nampanantenana an'io? Tsika côté rehetra zay ny mission tsika. Maninona ny gouvernemanta mbola tsy miresaka an'io? Atakeo tabotabo amin'ny Facebook satria any lalantsika any rehefa anao an'izay tsika. Maninona makany avaravarany siteny ny any Toliara. Maninona monsieur le président hoe jusqu'à naniko zao mbo tsy niresaka ny raha io nefa zay nampantenanao fa zay mba te hiadana sofinaritra ohatra le pirenena malagasy. Député rehetra isaky ny fatra mandeana daholo fa tsika nampandany an'ireo volantsika nohan'ireo mandeha. Maninona ka ianareo hoe mbola tsy niresaka an'io? Fanovana lampanrena mikasika an'io. Maninona hoe dondomo tsapy atsika reo tsapy atsika reo volantsika nohan'ireo ny revenireo anaovan'ireo plaisir mandeha avion gauche à droite.
Atsika nametraka an'ireo mandeha tsika manomboka androany any. Fa raha vao tsika vary lalina lovondreo mody ireo merina ry de varimbarina antsika de milalao amizay zareo ato. Varimbarina antsika miteny an'le merina foana de ato zareo amizay manao ny ataony. Eo. Ahodin zareo any saitsika sy mety antsika bady reo. Saotra tompoko. Makasitraka zay ny fanazavana kely mikasika ny resaka ny État fédéral zay fanerentsika rehetra io any lalana, any ny atakena. Fanazavana mikasika ny fohifohy sy mazava zay iainantsika amizao décentralisation nisy teo aloha ny province autonome, État fédéral ny fanerentsika rehetra any lalana. Ao makasitraka antsika rehetra mirary soa Madame Luso fiadanana ho an'ny tokantrano tsirairay. Malagasy tsy ary sarasarana. Manomboka androany tsika tsy miresaka foko intsony fa any am'ireo olona côté zay mitondra fanjakana amizao tsika ny miataky. Inona ny tsy hanaovanareo an'io zany satria zay ny fampantenanareo. Zay firy-taona io vao vita. Tsy mila mandeha mandohy varavarana fa atao amin'ny réseau harcelena. Voilà. Atao zay moyen. Inona daholo satria isamborona manko nareo raha vao manao an'izay. Harceleo amin'ny anona. État fédéral État fédéral aiza État fédéral romboka androany tsika de zay ny divantsika indray satria rehefa tsy hanova rafitra amin'ny lalam-pifidiana atakentsika. Ny fitondrany ao zany vita ny État fédéral. Hagnteko am'izao nareo hoe manomboka androany tsika côté rehetra miady ny État fédéral io any amin'ny Mikael gouvernemanta cité assemblée nationale ny député rehetra ataketsika tsy avelatsika reo État fédéral. Efa zay ihany no atao eto zany. Za manampy anareo za. Tsika tsy azo ampantenana pokaty zavatra tsisy. Manampy anareo za. Tsy vita amin'ny proposition fotsiny le raha fa avec action. Malagasy mila action. Efa te hiadana fa maty mijaly tsy misakafo sanandro. Ny olona tsy mila proposition fa action ny ilain'olona zao. Rehefa tsy hanova rafitra any amin'ny fifidianana ataovy zao de zao io. Raha vitanareo. Fazapantana pokaty ny côté fa ny côté tsy sagnana fa nareo mihitsy magnasagnana zanaky côté. Miady atsika rehetra côté rehetra any mitodika any amin'ny Mikael atsika manomboka androany. Sy ny ao amin'ny assemblée nationale ny député rehetra aza avela. Avitarantsika anazy. Zareo everiny soaitsika hoe ohatry ny ahoana ny démarche am'zany. Everiny soaitsika hoe ohatry ny ahoana ny atao rehefa hiditra am'izay zavatra zay. Fa afany ny ampiady atsika amerina fotsiny. Reo ny atakena reo. Zareo ny fahefana zao manina tsy ataon'zareo. Saotra tompoko makasitraka atsika rehetra. Iraitsika malagasy fiadanana ho an'ny mitokantrano tsirairay avy raitsy mizarazara atsika malagasy zay mitambatra vato zay misaraka fasika. Kely loatra atsika. Ary manatombontsika amin'ny nosy anankiray zay natambatra Andriamanitra ao tsy azo zarazarana. Makasitraka atsika rehetra fiadanana ho an'ny fianakaviana rehetra zay manam-pahoriana Andriamanitra ny mehery. Ny fahasairana amizao ahita tombony sy rariny tsika amin'ny ady ny tombontsoa iraisana. Tombontsoa iraisana. Tombontsoa iraisana. Malagasy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Malagasy. Malagasy isika. Fa tsisy amin'ny faritra na ampovoantany Malagasy isika. Saotra tompoko tahin'Andriamanitra daholy.